Mamerina ny fiarabana amintsika tsiraray avy zay tonga eto anio miaraba ihany koa an'izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra na mivantana izany na ny aoriana. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Amen. Tonga indray fotoana afahantsika mifampizara ny fanambaran'Andriamanitra anio. Ka dia ny sakafo izay fampizarantsika dia sakafo tsy mitovy fa samy manana ny anjarany ao anatin'ilay izy dia samy maka ny azy ao anatin'izay. Amen. Ity sakafo ity zany hitanao tsotra an'ilay menu à la carte. Menu à la carte zany raha ohatra hoe mandeha ina moa mandeha mariage ohatra ianao dia misy zay menu à la carte zay dia tonga dia milahatra eo daholo hoe ny entrée dia reto avy ny ao anatiny, ny résistance reto avy ary ny dessert dia reto avy. Fa rehefa le mandeha le self service tsika dia self service indray le olona no maka hoe ity ny any tiako dia ity tsy tiako dia ity tiako ty ataoko betsabetsaka ty ataoko kelikely. Dia ny menu ny tenin'Andriamanitra zay ifampizarana amintsika tsy tonga dia hoe ty daholo le izy dia samy mihinana zay tonga eo fa le izy tena Andriamanitra mihitsy milahatra eo daholo le sakafo rehetrarehetra. Dia Andriamanitra mihitsy nohatrantsika ina moa ray aman-dreny ihany maka ny anjaran'ny zanakitsika sa tsy zay ny ataontsika rehefa le misy self service ohatra ireny. Ianao no maka vilia dia maka ny zay mety amin'ny zanakao. Ianao mahalala hoe ity no mety aminy ity mety mahafinaritra azy fotsiny fa tsy hohaniny akory avy eo na tsy mahasoa azy fa ity mahasoa azy ity mety aminy dia maka ianao dia manome azy avy eo zay dia ohatran'izay ihany koa ny ataon'ny tompo aminao androany anango-tsakafo izy dia anomeo anao. Amen. Dia ifampizarany teny ary sika ndao tsika maka baiboly mialohany zany tsy fombafomba akory le baiboly fa tena arak'izay hitaritan'ny tompo mihitsy fa mety misy fotoana indray tsy isy baiboly izay hovakiana fa tonga dia miresaka fotsiny amin'izao tsika fa anio aloha dia mbola andray andalatsoratra masina isika. Jaona voalohany toko fahatelo no vaketsika. Jaona voalohany toko fahatelo andeny fahaenina amby folo. Toy izao moa ny vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Zao ny afantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy amonjy atsika ary isika kosa tokony hanolotra ny aintsika amonjy ny rahalahy. Eo apitakely ambany Jaona voalohany toko faefatra 7:10 ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Izany no hataterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fasahiana amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana isika ty satria izy efa tiatsika taloha. Amen. Reo andalatsotra masina roa ireo no ifampizarantsika amin'ity andro izay omeny tompo atsika ity. Tsy haiko ianao raha nahatsikaritra ny toko sy andininy izay novakiana teo. Le voalohany novakiantsika teo dia Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina amby folo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaenina amby folo. Dia misy teny anankiray haitsika tsara fa le voalohany fotsiny tsy ao. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina amby folo. Jaona toko fahatelo andininy fahaenina amby folo dia milaza zao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao. Nomeny zany lahatokana mba jovery zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona voalohany, Jaona toko fahatelo zay andininy fahaenina amby folo. Filazana ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao. Rehefa mandeha le tantara dia i Ramose Jaona ihany ao amin'ny toko fahatelo Jaona voalohany indray rehefa nanoratra epistily izy dia ny toko fahatelo andininy fahaenina amby folo dia même sujet. Lohahevitra mitovy ihany ny zarainy hoe zao no afantarantsika ny fitiavana
jereo efa miverina le jaona toko fatelo andiny fahinambe folo izy nanolotra ny ainy amonjy atsika amonjy antsika ary isika kosa zany hoe isika alaino vonjeny isika alaina anehoan'ny fitiavany isika alaina nolorany ainy dia maninona tokony hanolotra ny aitsika amonjy ny rahalahy amena ny ferahana amin'ny tompo raha lasianabavy dia misy etapy misy fizarana misy tantara anankiroa ny anankiray Jesosy Kristy maty amonjy atsika ndika ilay teny hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia tsy izao tontolo izao firy nisantsika zao 7 milliards 800 millions tsy zay ny dikan'iny mba tsy ho very rehefa miteny izy toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy iza ny tsy ho very zay rehetra mino azy iza ny tiany zany zay mino azy zay mino azy ny nanolorany fiainany dia tsy izao tontolo izao le totalité fa izay mino azy sy izay ino azy sy izay anazy zay no nanolorany ainy fa raha zao tontolo izao 7 milliards 800 millions nisy atsika amin'izao fotoana izao sy miampy ny tany aloha rehetrarehetra mety tafakatra 10 milliards no nanolorany ainy ho faty dia voavonjy daholo reo rehetrarehetra reo fa ny nanolorany ainy ho faty dia io ambaranjona voalohany toko fa telo io amin'izay hoe andin'ny fahinambe folo zao ny afantarantsika fitiavana satria izy nanolotra ny ainy amonjy atsika ary isika kosa dia tokony hanolotra ny aintsika amonjy ny rahalahy ny etapy voalohany indrindra ao anatina tontolona fanompona an'Andriamanitra dia ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra ny fahatsapana ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fitiavan'Andriamanitra dia izao tsy tia ny overy fa tia ny andovany fiainana mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra dia izao nomeny anjara ao amin'ny Kristy Jesosy izao noforoniny izao nantsoiny ho mpiara-mandova amin'ny zanany zany ny fitiavan'Andriamanitra za dia mandroso ho any fahaverezana misy sary anankiray zay naseho ana rahalahy sendra mba hitako nandalo fotsiny le izy sarina olona miazakazaka le izy filma zany fa zany mbola tsy nahita le filma dia le filma ohatran'izao fandeha le izy misy olona miazakazaka ohatran'izao zany misy manenjika izy avy any erina any dia le manenjika azy angamba efa olona arivo no manenjika angara iny izy rery amin'io dia manambana daholo le olona arivo amono azy dia izy miazakazaka eo aloha dia nisoratra eo ambonin'le izy zany mba tsy fantatro zay nanoratra anazy hoe izy dia miresaka ohatr'izao izy hoe safidy tokoa ve ny famonjena zany hoe ao anatrehan'le olona manarivony izay manenjika an'le olona dia ataonao ahoana ny safidy ao anatin'le azakazaka be isafidy no vovonjy atao anatin'ity nefa reto efa mamono reto efa manenjika tahaka n'inona ataoko ahoana ny safidy an'izany fa matoy ny olona voavonjy dia Andriamanitra mamonjy azy ny tanan'Andriamanitra ny sitona azy tao anatin'ireo olona izay manenjika azy ireo ny olona amin'ny Kristy ihany koa dia tahaka izany ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza toy ny ondry efa hovonoana ny fijery anay zany hoe efa lalan'ny fahaverezana isika efa fampiresantsika teto le tao amin'ny bokin'ny Romanina hoe zavaboary voavoatra ho amin'ny fampitehantsika ho amin'ny faharavantsika ho amin'ny fahafatesana isika fa Andriamanitra tao anatin'ny fitiavany dia niantso atsika kosa izay voavoatra ho amin'izany zay zavaboary voavoatra ho amin'ny fampitehana hoe tiako ianao kosa ho amin'ny famindram-po ho tonga fanaky ny famindram-po zany ny fitiavan'Andriamanitra za zay tsy manana avenira na inona na inona za zay tsy jiosy ny jiosy raha lasainabavy ny tokony hanana chance ho voavonjy fa tsy isika malagasy tsy ny vahiny tsy ny européanina tsy ny amerikanina tsy ny brésilianina tsy nizaniza eto amin'izao tontolo izao tsy taranak'olo marina isika tsy taranak'olo mbo fidin'Andriamanitra isika fa i Abrahama irery ihany n'olo mbo fidin'Andriamanitra
ary tamin'ny alalan'ny abrahama dia nytenenany ho amin'ny taranakao amin'izay no amonjenany zao tontolo zao ary nomeny teny fikasana i abrahama fa ny taranakao dia andova an'izao tontolo zao. Tsy misy sansana dia kely akory ary atonga antsika ho vovonjy fa ny tanan'Andriamanitra no nitsotra dia nandray antsika dia nanome antsika ny fitiavana. Rehefa tsapan'ny olona izay fitiavan'Andriamanitra izay ny atao hoe fahateram-baovao dia ny vanim-potoana ny ora ny minitra ny segondra natsapan'ny olona ny asan'Andriamanitra ao am-pony. Tsy misy hetsika avy amin'olona mitondra azy ho amin'ny fahateram-baovao tsy hoe rehefa manao an'ilay vavaka iny dia tamin'ny fotoana iny niteraka indray fa tamin'ny fotoan'Andriamanitra ny asa tao am-poko. Zay ny atao hoe fahateram-baovao. Dia miova izy ao anatiny ao. Ny etapy voalohany ao amin'ny tontolo fiarahana amin'ny Kristy dia nandray ny fitiavan'Andriamanitra. Jaonina voalohany Jaonina toko 7:4, Jaonina voalohany toko 7:4. Izy nanolotra ny ainy amonjy atsika. Dia rehefa voavonjy amin'izay itsika, eo tsika natao hoe teraka. Dia rehefa teraka isika dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'izay milaza ny Petera voalohany any tahaky ny zaza voateraka dia manrifatratra ny rononom-panahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany. Ao anatin'ity tantaritsika zany dia hijery ny etapy, hijery ny fizaram-potoana ny fitombona ao amin'ny Kristy. Taloha tany 10 taona lasa 12 taona lasa ohatrany efa 4 ary dia nanao émission anankiray izay ahako manao hoe mitondra lohateny hoe mitombo ao amin'ny Kristy. Mitombo ao amin'ny Kristy. Satria ny antony dia zao, ny zanak'Andriamanitra dia tsy tian'Andriamanitra hijanona ao amin'ny fahaterahana fotsiny ihany. Teraka dia miandry ny fiavian'ny tompo. Teraka dia samy vita fotsiny ihany, tsy zany. Fa rehefan'izao zany teraka fotsiny amin'izao dia manahirana be hoe mijanona eo amin'izay eta zay fotsiny ihany. Fa ny tian'Andriamanitra amin'ity andro anio ity dia nitombontsika amin'izay. Dia anjaranao zany no mijery ao anatin'ilay izy hoe aiza ho aiza moa ny toerana misy ahy. Za ve le efa teraka aloha. Efa henoko ve ny fitiavan'i Kristy tao am-poko. Efa henoko ve ny asan'i Kristy tao anatiko. Efa voaraiko ve zany famonjena izay natolotra Jesosy zany marina. Sa mivavaka fotsiny aloha zao. Sa manompo fotsiny sa netiny ihanina. Sa tsy mety ny fiainako raha tsy mivavaka. Sa nahazo fitahiana dia mivavaka. Fa androany te hizara aminao fa misy tsara lavitra noho ny fitahiana. Misy tsara lavitra noho ny fahombiazana. Misy tsara lavitra noho ny fiainana zay heverinao sy eritreretinao eto ambonin'ny tany. Dia tsy fa ny fiainana mandrakizay ao anaty. Rehefa nateraka indray ny olona mahazo miditra ny fianjakan'ny lanitra izy. Rehefa nateraka indray ny olona dia mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra izy. Dia rehefa mahita ny fanjakan'ny lanitra izy dia mandroso ao anatiny. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra izay lazaiko taminao teo amin'ny bokin'ny Petera hoe tahaka ny zaza voateraka manrifatratra ny ronom-panahy. Raha efa teraka indray zany ianao dia za te hilaza aminao androany mila mihinana mandrakariva rononom-panahy ianao. Mila misotro ianao. Mila mandray tenin'Andriamanitra ianao. Mila mitomba ao anatin'ny fifandraisana amin'ny Kristy ianao. Mba ho lehibe misotro an'ilay rononom-panahy tsy misy fitaka. Ina natao hoe rononom-panahy tsy misy fitaka lay mampitombo ny ara-panahinao fa tsy hoe toriteny. Tsy ny toriteny rehetra dia rononom-panahy avokoa. Fa misy toriteny ho an'ny nofo fotsiny ihany. Manetanetana ny nofo fotsiny ihany. Mampirehitra ny filana ao anatin'ny olona fotsiny ihany. Tsy rononom-panahy ny anaran'izany. Ary inona ny vokatra hoentiny zany zavatra zany. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izay mamafy ho an'ny nofo dia mitsinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Dia inona ny zavatra mitranga rehefa misy zany zavatra zany. Rehefa niaran'ny nofo foana ny travayen'ny olona sy omena ny olona dia azagaga raha ao anatin'ny fiangonana mbola misy fitsitokotokoana, mbola misy fizahozahoana, mbola misy za namanianina za ekipanianina, mbola misy zay mitovitovy volokoditra ihany ny fampiresadresaka, zay mitovitovy fari-pananana ihany ny fampiresadresaka, zay mitovitovy firian-kevitra ny fampiresadresaka, zay mitovitovy filinina ny fampiresadresaka. Dia raha misy pastera 5 eo ao dia samy manana ny antokony tsiraray avy. Dia rehefa ilay pastera anankiray no mitory
dia ny hafa miodikodina fotsiny. Rehefa ny ray no miteny ndao tsika hiasary dia efa misy mieritreritra hoe rianiny izay resahany zay ka le antokony izay resahany zay. Satria maninona tsy ronono mpanahy no nosotroana sy nomena fa zavatra ranofo. Dia rehefa ny aranofo nomenao foana dia le anao no mengeza dia inona ny manjaka ny fitiavatena. Za te hizara amin'ity androandroany ity fa raha ny anatinao any mbola misy asan'ny nofo be dia dia za te hizara androany afa mila mitombo amin'ny ara-panahy ianao, sakafo-panahy hohanina. Fa sakafo aranofo dia mampitombo ny aranofonao. Raha ohatra ianao olona mbola mora tezitra, mbola tsy ampy sakafo-panahy ianao ny dikan'izay. Tsy ampy sakafo-panahy ianao. Ary ny atao hoe sakafo-panahy ozy atao hoe tsy toriteny fotsiny ihany fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mihitsy ny atao hoe sakafo-panahy. Ny atao hoe sakafo-panahy tsy vaky baiboly irery ihany fa le fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy. Arakaraky ny fandraisantsika bebe kokoa ihinanantsika ny ao amin'Andriamanitra dia mitombo ny ara-panahintsika. Dia melehibe isika dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza rehefa mivakitsika teo, tsy haiko raha mba tsikaritra ao. Le Jaona voalohany toko 4:7. Zany ny ataterahana ny fitiavana amintsika mba hananantsika fasahiana amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tahaka aniza isika zany eo amin'izao tontolo izao? Tsara reto olona reto. Tahaka aniza tsika hono eo amin'izao tontolo izao? Tahaka an' Jesosy isika eto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa tsy sakafo-panahy no hohaninao dia tahaka anao ihany ianao eto amin'izao tontolo izao. Dia ianao ihany ny ianao, dia ny anao ihany ny tadiavinao, dia zay ampahomby anao irery ihany ny tadiavinao, zay ampandeha ny asanao, zay ampandeha ny varotrao, zay azonao namana na azonao sakaiza na azonao vady na azonao zanaka. Dia izay foana sujet de prière satria maninona tsy sakafo-panahy no nozaraina n'lay olona. Io nge zay hoan'ny olona ihany mivoaka eny ivelany. Efa zaraiko anareo fa mafoifoy atsika malagasy manifinify atsika. Io vary sy laoka hoantsika io tsy mampitombo ngeza be io. Fa ny Amerikanina ny sakafo ny céréales, ronono, complet daholo, jus de fruits. Normal be ry zalahy raha 1m80 faravakely ny any andafo zany 1m80 zany normal be. Rehefa miteny ianao ohatry ninona ny alava ny 1m80 taille normal ozy izy. Fa raha eto Madagasikara zany 1m80 zany lava tsirangana. Satria le sakafo no mitondra azy, ny hanina hohaniny no mitondra azy. Dia tahak'izay ihany koa tsika rehefa ny hanina hohanitsika zavatra ranofo dia nofontsika no mitombo. Ny atao hoe nofo tsy tia vatany ity fa le nofo le âme, esprit de la chair ozy izy filazany azy. Dia l'esprit de la chair no mengeza ao anaty ao. Dia io esprit de la chair io mampatonga atsika kamo, mampatonga atsika malaina amin'ny zava-panahy. Io esprit de la chair io mahatonga atsika malaina amin'ny vavaka. Io esprit de la chair io mahatonga atsika tia tena, mahatonga atsika tia vola, mahatonga atsika mpandoka tena, mahatonga atsika mpiavonavina, pila rondrony etsy eroa mitady tombontsoa mandrakariva. Matahotra no fatiantoka mandrakariva. Zay io nofontsika io, zay ny tezanantsika. Fa rehefa sakafo-panahy tsy misy fitaka nomenanao, rehefa tena lay ronono avy amin'ny Kristy nomenanao, dia mitombo ianao amin'ny ara-panahy. Dia lasa manana etaetan'ny Kristy ianao, dia lasa tsy hainao intsony ny zava-dehibe. Zay ny ahalalana fa mihina zava-panahy ianao. Miena en considération anao amin'ny tenanao manokana. Tsy hoe manambany tena na manao tsinitsinina ny tena dia milaza rehefa mivavaka Jesosy tsinitsinina hoe tsinitsinina hoe. Dia nefa rehefa vita ny amenina ny atao ihany ny atao. Zany nge probleman'le olona. Zany ny atao hoe fanetretena aitraitra raha tsy fantatrareo. Ao anatin'ny baiboly misy an'izany fanetretena aitraitra. Sadidiko misy azy na ny boky Filipianina toko 4 safiry tsy fantatro misy azy. Misy olona ozy izy manana an'izany toe-panahy zany fanetretena aitraitra. Fanambany tena, fieverana, fanaovana karazana tena maro isan-karazany ohatra ny fihetsarambelatsy. Za tsy mendrika Andriamanitra, tsinitsininy, vovoka ihany. Tolona daholo ty karazana vocabulaire sy voambolana rehetrarehetra ty. Nefa ny atao ihany, ny avinavimpo ihany.
ny fizahozahoana ihany. Ny sakafom-panahy tena izy kosa mitondra antsika anakaiky an'i Kristy, mahatonga antsika miteny tahaka ny Jaona mpanao batisa, Jaona 3:7 izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy miaina. Androany isika raha efa nateraka indray marina ao Kristy dia mila mandroso isika ao anatin'ilay rononom-panahy tsy misy fitaka. Dia ozy izy Petera hitombonareo zany zavatra zany. Rehefa nanomboka nandeha tamin'izany lalan'izany amin'izay mpianatra, tsika zany tsy maka modely na référence na zavatra hafa mihitsy, fa zavatra lay fomba filaza hoe lalana masaka hatry ny ela no ifampizarantsika. Fiainana izay niainana no ifampizarantsika. Fa rehefa nanomboka ny mpianatra, reo olona izay nino an Jesosy Kristy no ny amin'ny Toriteny nataon'ny apôstôly, dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe any am-boky asan'ny apôstôly 3 sy ny 4 manomboka amin'ny 2 izy dia efa milaza any amin'ny farany indrindra hoe ireo rehetrarehetra ireo tena azoto amin'izay nakeo amin'ny toerana anankiray izay atao hoe fialofan'ny Solomona, ary isan'andro izy ireo dia niaino ny fampianarany apôstôly, ary nitombo izy ireo tamin'ny famakina mofo sy ny fihinanana ary ny fifankatiavana. Jereo tsara fa rehefa ny zava-panahy no an'ny olona dia inona no mitombo? Ny fifankatiavana. Ny fifankatiavana. Ny olona araka ny nofo sy ny olona mihinana zavatra ny nofo dia mitombo amin'ny fitiavan-tena. Any am-boky Salamo 4 any misy tantarana mpivavaka tahaka izao. Ny Israely dia tena mpivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra. Fa ao amin'ny Salamo 4 dia misy salamo nataon'i Davida zay mizara zavatra ohatran'izao izy hoe, ozy izy ny olona milaza ozy izy hoe rehefa mivavaka zany ny olona ataovy misimisy ny vokatray, ampitomboy ny haninay, ataovy zao. Ozy izy Davida kosa namaly hoe fa ny fifaliana ny mena ho ahy kosa ozy izy dia lehibe lavitra noho ny tamin'ny fotoana izay nahavokarany indrindra. Zany hoe le fisainan'ny olombelona na dia mivavaka ary ny olona, ozy ateo hoe rehefa zavatra ny nofo foana no raisiny. Zay mampatonga antsika za tena mizara foana eto isika sady tsy mizara fatalité. Ny atao hoe fatalité zany dia karazana toriteny milaza tsy maintsy fahoriana foana, isaky mitory tsy maintsy misy ezaka fahoriana foana. Misy karazana olona tena mieritreritra fa ny olona sahirana niditra ny lanitra, ary rehefa sahirana ianao normal be fa io le lalana makany an-danitra io fahasahirananao io. Fa za te ilaza aminao fa misy olona sahirana fa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Dia misy karazana olona indray mitory zany zavatra rehetrarehetra zany araka ny nofo daholo zany. Misy olona indray karazana olona indray mitory resaka zavatra pozitifa foana no toriany ao, zavatra pozitivisme foana. Tsika tsy maintsy mandresy, tsy maintsy mahomby, vao tonga ny aretina tonga dia tsy te halala fa amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny herintsika ny resaka fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra fa izy tsy te halala an'izany fa amin'ny anaran'i Jesosy, aiza verset avoay verset tonga dia eo ny eo alefaso, tsisy fianonana enenina. Ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy tahaka izany. Raha voan'ny zavatra ny nofo ny cultivena ambolena any amin'ny olona dia normal be ny toe-panahy ataon'ny olona, zay afafin'ny olona ihany ny jinjaina. Mamafy zavatra ho an'ny nofo ianao, normal be ara-nofony ao. Miresaka zavatra ara-nofo foana ianao, resa-bola no resahana, dia jereo tsara fa zay ihany koa ny toe-panahin'ny olona ao. Nisy fotoana nisy fanompona anankiray zay tena nitaraina mihitsy le anabavy hoe tena nikorotana mihitsy nge le fanompony, satria maninona izy menakavy manomboka amin'ny voalohany indrindra manomboka amin'ny mpitarika mindram-bola. Le mpitarika zany mindram-bola dia zareo fikambanam-behivavy lasa amin'izay izy rehetrarehetra, fa reo rehetrarehetra reo fampindram-bola daholo. Zay afafy ihany ny jinjaina, tsisy zavatra hafa. Rehefa mamafy zava-panahy ao amin'ny tontolon'Andriamanitra, ao ampino ao amin'ny zanak'Andriamanitra, dia maniry amin'izay le tenenin'ny tenin'Andriamanitra, ary matoa naniry ny fifankatiavana tao amin'ny apôstôly sy tao amin'ny mpianatra izay tsy omby 3 arivo. Sarotra nge raha lasa anabava migerer an'izany olona izany,
Zanakao anankitelo arao tokantrano manahirana, manatabava, mampivazavaza. Fa nenireto olo reto 3 dia ozy izy nefa ny tenin'Andriamanitra tsy nisy sahirana tao anatin'izany, tsy nisy malahelo tao anivon'izy rehetrarehetra, fa feno fifaliana tao anatin'ilay fifandraisana. Inona ny anton'izany? Nitoriana ny tsy ambaratelo fananakarena very zareo? Tsia. Nitoriana ny teny tsy misy kilemy izy, ny ronono, ny sakafom-panahy tsy misy fitaka. Isika raha te hitombo amin'ny Kristy, tsy tokony alahady irery ihany ianao no iaino, sy andray, sy hinan-kanina. Mba eritrereto isaky ny alahady ianao vao mihinan-kanina, dia ohatrany ahoana ny angezanao. Fa tsika teo ny resaka Amerikanina sy Malagasy, ohatran'izao sakafo ho an'ny Malagasy dia eo amin'ny vehivavy eo amin'ny 1m55 eo 1m60. Raha vao 1m65 zany ny vehivavy efa ozy ny Malagasy lavabe izy 1m65. Raha ny lehilahy miakatra 1m75 efa lavabe mihitsy zany, lava-tsindakana. Fa eritrereto hoe efa ohatr'izay le gabarian'ny Malagasy 1m55 1m60, mbola tsy hinan-kanina raha tsy isaky ny alahady. Dia alaivosary amin'izany hoe ohatrany ahoana, raha zanakao zaza mitombo tsy mihinan-kanina fa tsy isaky ny alahady. Ny azo mahatonga ny alavako atonitony ohatran'izao, za fady hanina matetika tamin'izany mbola kely. Za 16 ans dia efa mifady hanina, fa raha nazoto ny hinan-kanina mety mbola agniko ihany ny 1m75 fa voafetra teo ihany. Zay koa moa za sitrapon'Andriamanitra, mety raha 1m75 mety misy fanan'olona sasany mety tsy voavonjy. Tsy takatritsika zany dia ohatran'izay le tontolo raha lasy anabavy, zay hohanitsika no mamaritra. Dia boka faharoa zany ao anatin'ilay izy, mila misakafo isika. Amen. Mba hitombo foana, tsy mitombo aminao io fitiavana io, ny fiainam-panao amin'ny Kristy raha lasy anabavy tsy terena. Tsy hoe inona voasoratra dia ndao anaraka an'io. Za tena mifona fa za tsy partisan le resaka hoe ankatoava ny tenin'Andriamanitra, ankatoava ny tenin'Andriamanitra. Terena ngeny dika zany. Za tsy te hamela heloka, fa ankatoava ny tenin'Andriamanitra raha tsy te ho any amin'ny fahaverezana ianao. Tsisy zavatra vokatra ao anatin'izany fanereny zany. Tsisy satria manino le fotsy manaraka. Ny saina baikona fotsiny hanao zavatra anankiray. Ohatran'ny olona anankiray baikona izo avadiny, efa tsy tiany zao le izy. Raha miaraka amin'io ngendry azo antoka no avy. Mariny, io manana compte any amin'ny banky. Tsy ohatr'izay le izy ka io mpiasa-panjakana. Tonga dia assuré ny retraite, sady izy tsy mpiasa-panjakana le ambanimbany fa chef de service, efa hiakatra directeur hono izy zao. Terena fotsiny. Dia anao ihany dia mahalala ohatrany ahoana mariazy terena, miaraka eo izy fa samy manana ny fiainana, tsy midoboka ny fo. Fa rehefa ny fo mandeha aloha, manaraka ho azy ny ambiny rehetra. Tsy mila baikona, tsy mila resana, tsy mila resena latra hoe tsara ho azy Jesosy, mahareta rahalahy, aza mamory, aza mafoy ny ferahantsika mivavaka, makatsy makaroa e. Fa rehefa ny fo ny mandeha, manaraka ny zavatra rehetra, ary zay ny zavatra hifampizarana amintsika eto. Tsy terena ny vokatra ara-panahy, tsy hoe miteny Jesosy hoe mifankatiava dia ho tereko aza ny tianao, tsy za tsy hanery tena ho tianao zany. Ny hanereko ny tenako dia ny sakafo, zay irery ihany. Ny tady sakafo ao amin'Andriamanitra, zay irery ihany. Tsy maintsy misy finiavana, tsy maintsy misy disiplinina ny anatiko hoe za tsy mahazo matoritory. Fa mila sakafo ny fiainam-panahiko mba hitombo. Misy fotoana zaza na tsy te hinana ary dia forcenao mihitsy aloha izy hinana. Satria manina manjary tsy salama izy, manjary reraka izy, manjary morandairany aretina izy, dia terenao. Misy fotoana ary izy enjehana mihitsy misakafo. Poroporonina daholo ty karazana zavatra rehetrarehetra ty, ao avion, ao alefa, terena ny mihinana. Fa ny vokatra tsy terena. Azonao ve zany zavatra zany? Mila finiavana avy amintsika ny fisakafoana. Mila finiavana avy amintsika ny fivavahana. Zay ny tenenan'ny apôstôly Petera, efa tongotra ny andro, mahonoana tena ny fivavahana. Zany mahonoana tena ny fivavahana zany maîtriseo mihitsy ny tenanao, fehezo ny tenanao ho amin'ny fivavahana. Fehezo ny tenanao ho amin'ny fiainona tenin'Andriamanitra, fehezo ny tenanao ho amin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fikatsahana ny sitrapon'ny Kristy. Rehefa avy eo mivoaka ho azy amin'izay ny vokatra.
lasa tio azy ianao, lasa mietro azy ny any anatinao any satria le sakafo miasa am'izay tsy misy etsika be, tsy voatery isika zany par formule fotsiny andehanantsika raha te ho lava de manaova baskety fa tsy ary nanao baskety daholo nge reo vazaha reo e. So heverinao hoe mampalava an'ireo de satria zareo manao baskety, aiza koa ny anao baskety daholo ty vazaha firy tapitrisy. Fa le sakafo nohanina mihitsy ny tonga de lava ho azy izy azonareo izy zany zavatra zany. Tsika efa manezaka be manao baskety mbola tsy miova ihany. Satria le sakafo hohanina mihitsy ny tsy maharaka. Ozy izy le taolana hoe zange mba te hitombo e. Fa le ampidirinao mangazo ve ahoana ny tomboko am'izany? Vomanga ahoana ny tomboko am'izany? Tsy mety le izy na de ezaka takinina ary fa ny sakafo no ampitomboana, ny sakafo no atsaraina. Araka le efa nyresako eto hoe efa nala examen ny ankizy ray volana meloan'ny examen, sesefa na ronono am'izay. Ao sotroiny ronono, ao sotroiny ronono. Misy teknika anankiray raha mbola tena tsy nisy scientifique na ray ary na malagasy ary na marina hoe tena mampiverina mémoire marina fihinanana chocolat ao anatin'ny andro ny examen. Fa de fomba andrazana malagasy tsy mety tapitra mandrakity ny androany ny fihinanana chocolat ao anatin'ny examen. Ary io raha antaninao iza ny joro vavolombelona misy samy joro mihitsy a. Am'izay mahazo amin'ny manaraka ko lasa tsy mahazo raha vao tsy mijoro vavolombelona. Fa le sakafo misy zavatra continue fihinanana foana, fihinanana foana de me mitombo isika. Teboka voalohany fahaterahana, teboka faharoa fihinanana, mihinana, mihinana. Ahoana ozy izy lay raina rehefa nody ny zanakadala, lay zanakadala tonga de nody ray io. Efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao. Aza tao isan'ny zanakao tsony ataovy ray ho isan'ny mpanomponao ah. Tika za meo a serpiera ikosehako trano raha io. Meo a borosy anasako lamba raha io. Le rindrina tonga de borsiko ngabony ataoko madio be ohatran'le lafina raha io. Fa oziny ray tsy zay. Non. Tsy zay. Miditra atao trano de tsy tonga de asa. Azonao? Tsy vao miditra ny trano ao am Kristy tonga de tiavany ihany. Ataovy zao jere tsara le fanambarana izay nomeny tenin'Andriamanitra antsika teo. Jaona voalohany toko fa 9 nalefa ny elo lalana mihitsy zao ny afantarantsika amin'ny fitiavana. Lay tena fitiavana ty lay ataontsika hoe agape satria izy nanolotra ny ainy amonjy atsika. Raha tsorona ny tantara iza moa le nanolotra ny ainy amonjy atsika io ilay mofo izay nidina avy any an-danitra. Io ilay divay, io ilay rano, io ilay zavatra rehetrarehetra raha tsorina hoano alony mofo. Hoano alony lasopy ozy izy le pibara izay. Hoano alony mofo, sotroy alony rano, sotroy alony divay. Andaotsika hifaly ozy izy lay rainy lay zanakadala. Mbola tsisy resaka mihitsy hoe ndao anao an'izao. Miferahana amin'ny tompo raha lasaina bavy, tsy hoe mialamy raha tsy fanao. Aza mangalatra tsony, aza mandangy, aza mamon'olona, aza makatsy, aza makaroa. Fa hoan'ny lony hanina. Tsara Andriamanitra. Ianao verangavy nanondrana de fety ny atao. Zany nge tena hafa mihitsy. Hitanao rehefa toe-po rehefa raha olo-kendry ny mahazo zavatra ohatran'izany, za tsy miresaka le zazadala reny. Fa raha zaza endry tsara ny anaovanao fety ohatran'izany, voalohany indrindra aloha na izy mailo. Mailo izy hoe tena. Eritrereto hoe avy nanondrana tany izy de hoe ndana vidy pizza aloha. Tena angamba tena maty androany. Maty ah, tonga de pizza anakifiry, anakidimy, tsy mbola nisy ohatr'izany hatrizay nisy izao tontolo zao. Zay vao vitiny amiko. Lany le pizza fa manomboka miandryandry. Jerijery matetetika so misy mamely daka tsy hita maso. Na matory ary matory maso ilany fotsiny. So de tampotampoka eo. Ny andro ndray andro, ndroa andro, telo andro, tsisy inona. Fa raha zaza endry tonga sainany amin'izany. Ahoana ary zany zavatra. Fa maninona ny misy zavatra ohatr'izany. Fa tonga de manova tanteraka ny any anaty momba azy rehetrarehetra. Fa raha zazadala vao mainka averiny indray. Vao mainka averiny indray. Rehefa te hina pizza izy lasany izy indray aloha manondrana. Andro formule manaraka.
dia jereo tsara zavatra nataon'lay rainy ilay zanakadala karakarainy aloha rehefa feo amin'izay miatrika an'lay manaraka. Etapy voalohany fitiavan'i Kristy. Etapy faharoa mandray ao aminy, mandray ao aminy, mihinana ozintsika teo, misotrono rononom-pana. Etapy fahatelo amin'izay dia mivakitsika teo 2:1 voalohany toko fahatelo, isika amin'izay tokony hanolotra ny aintsika amonjy ny rahalahy. Rehefa voarainao fitiavanao amin'i Kristy dia afaka ny mihetra ianao, afaka mihetra ianao. Zany ro nitehizara hoe raha ohatra ka amin'i Kristy marina tsika dia ny fitomboana lojika indrindra raha lasiana-bavy dia tsy tokony efa hitodika any amintsika intsony ny fanondrony ny famataranandro, fa efa tokony hitodika any amin'ny hafa amin'izay. Raha mbola tsy ninana dia arao aloha ilay etapy teo. Raha mbola tsy teraka aza tonga dia mainka, ianao ary tsy teraka akory ko inona ny fitiavanao menao ny hafa eo. Ianao ary tsy nandray ninina akory. Zay no namakiko an'ilay Jaona voalohany toko 4:7-20. Isika tia amin'izay satria izy efa tia antsika taloha. Ny dikan'izany dia zao isika dia tsy ahity mihitsy mandrakizay. Ny anao asa tselika kely tsy ndraindray eny no azontsika atao. Izara zavatra kely tsy ndraindray eny no azontsika atao mba manavonavotra kely arak'izay mba vita ny tanana. Namorona malagasy mihitsy hoe tsy rambiny tanana. Tsy haiko ny dikan'izany tsy rambiny zany na inona, hoe atao atsirambina ve zany le izy. Sa inona ny dikan'izany tsy fantatro. Mba mahay malagasy any afa tsy haiko ny dikan'izany. Fa zany tsy fitiavana ny anaran'izany. Fa ny fitiavana dia io ambaran'ny tenin'Andriamanitra io. Rehefa voaraitsika marina ny fitiavana, afaka manao sakrifisy sika na dia ny ambony indrindra ary ny deparan'ilay fitombona ao amin'i Kristy. Rehefa nandray avy tao amin'i Kristy isika dia tokony hanome kosa amin'izay. Inona zany manome zany? Mba tsy hainao tsy letina ambavaka lava isaky mihetsika, fa ianao indray ilay mitondra ambavaka, ianao indray ilay mivavaka ho an'ny hafa. Mba tsy hainao tsy le mangataka amin'Andriamanitra hoe faizo tompo ilay olona nanao an'izao anahy, fa ianao amin'izay ny afaka mangataka amin'ny tompo hoe tompo mamindrafo aminy ianao, mamela ny elony. Io nge raha lasaina-bavy na mpanompon'Andriamanitra ary misy mbola zaza ara-panahy, na mpitory filazantsara ary misy mbola zaza ara-panahy, re mpitory filazantsara manao menace ireny. Fahazazana nge reny miandry an'Andriamanitra amelaka tahamaina mandrivorivo an'le olona izay nanisy ratsy azy. Avoakany amin'izay ny verset biblika, aza manisy ranjo, aza manisy ratsy izay voatendroko Jehovah, aza manisy ratsy ny voaositra Andriamanitra. Fa hitaloza ianao. Io ary le lazay koa fahazazana ara-panahy ny anaran'izany. Fa rehefa melehibe ny olona dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny laza teo. Sika tokony mba hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Efa misy sakrifisy amin'izay ao anatin'ilay izy, misy fahatsapana amin'izay ao anatin'ilay izy, marary ianao, efa tena lehibe ianao raha mahatsapa an'izay zavatra izay. Olona manisy ratsy ianao dia misy manjo azy dia marary ianao any anatinao any. Enjana be zany hoe le olona nanisy ratsy misy manjo azy avy eo, marary ny any anatiko dia mifona ho azy tompo aza atao an'izany izy. Mamelany elony, mamindrafo aminy ianao. Ary zany ny etapy te averiko eto, tsy ezahany zany, tsy angatahana amin'ny tompo zany hoe tompo mba atao fitsapako zany. Fa milazanao tsy tsapanao zany rehefa tsy ampy sakafo ianao. Ny olona tsy ampy sakafo raha lasaina-bavy dia olona ratsy sainy. Zay ny aoko ho fantatrao, zany ny olona tsy ampy sakafo. Ratsiratsy saina hafahafa mitaditady lalana foana izy. Izy nona io efa miketrikesika izy ahoana ny amelezako, ahoana ny azonazy. Fa rehefa ny olona ny ampy, averiko eto fa resaka ho an'ny olon-kendry ty, tsy maintsy misy foana ny akoatrany. So dia verinao hoe pastera milaza zany fa ary misy olona voko be kibo be zany fa o ratsy toetra be tsisy ohatry zany. Mbola arakaraky ny maha be kibo azy vao may mahatendakanina azy. Zay le atao hoe exception. Fa olon-kendry ny resako eto. Olon-kendry fa rehefa maharay ny olona, rehefa voky ao amin'i Kristy izy, afaka izy mamindra fo amin'ny hafa, afaka izy mamela heloka ny hafa. Za te hizara androany rehefa nandray ao amin'i Kristy isika, anao olona mpanome amin'izay. Tsy olona mpaherezin-dava. Fa mahatonga ny olona nge mpaherezin-dava tsy ampy sakafo. Izany daholo any anton'io, tsy ampy sakafo dia ampaherezina.
de avy mahery izy maherihery kely ndray a de izy nefa tsy manana finiavana inan-kanina sy anovo a de reraka ny zay misy azy andray izy de ampaherezy ndray a zany ny problema ny olona rehefa mitombo isika rehefa mihinana isika de tokony hitombo ary rehefa mitombo isika de tokony asony hafa am'izay tsy hainao foana le ampina de miteny foana isaka misika tsy mba misy manampy anareo tsy mba misy malahelo anareo za rery foana fa nga ianao rery no irery eto am'izao tontolo zao so iverinao fa ianao rery ny tsisy manampy eto am'izao tontolo zao so iverinao fa ianao rery ny tsisy mitondra mbavaka eto am'izao tontolo zao fa rehefa melehibe anao nizaniza mitondra mbavaka anao nizaniza tsy mitondra mbavaka anao afaka mitondra ny hafa enao mandeha eto sujet de prière afaka mivavaka ho an'ny hafa enao fa tsy voateriny ianao foana ny asesika ao fa rehefa ny anao foana ny asesika ao zaza ara-panahy ianao nydikan'izay fantatrao ny zaza nge tsy manao fa tsy mandany ny fananany ray aman-dreniny tsisy zaza mihitsy nanao investissement tao tokantrano ray aman-dreniny mena gote izy ty 5 000 de hiteny izy hoe neny a 4 000 aloha mba fandraisako anjara am'le fandaniana tao tokantrano aloha rondraha ty an'ny aniny tsisy zaza manao an'zany neny zaza 5 000 ve de ampy neny ry anina nge mihinana inona avy ty gote lafolafo ty pringels aneny gote any anina dika zay apio azonao ve le toe-panahy an'le olona zaza an'le olona apina lava de zay omenao azy tsy ampy foana mangataka foana gataka misimisy rehefa afapondra izy any amin'ny gote me lehibe izy miakatra 12 ans 13 ans ndray ianina manana smartphone vidananao foza izy neny anina neny tsy foza Samsung ny azy vidananao Samsung izy fatany ndray ty mbola Samsung ty fa fozy ty le faute neny anina Galaxy S12 ay tsisy ny S12 fa S21 S21 neny anina ny azy mba tokony S20 farafaratsa pandany zay ny zaza mangataka mitady aiza foana nya terevo le etapy aiza ho aiza ianao fa raha fahalalako atsika reto ny akamaroantsika faravakely ny 5 isan-jato tokony efa mpanome am'izay tokony efa mpisara am'izay ary aza matahotra manome amen lazao kely le namanao aza matahotra manome mety manome anao mety mitondram-bavaka ny anina ianao fa ianina vao mainka mivadika aminao avy eo aza matahotra ny am'izany fa mijanona ho mpanome foana janona ho mpivavaka foana arakaraka ny anondrana an'iny amiko alao za hijanona ho mpivavaka foana alao za hijanona ho am'izany foana alao za hijanona ho mpampahery foana ampahery foana na de fareraka ary ampahery a satria mahery le ao anatiko e fa io rehefa tsy ampiasaitsika nge na manana ny mahery ary tsika ao anatitsika rehefa tsy ampiasaitsika le izy de mijanona faible foana ianao raha boky ozatra be ianao tsy ampiasainao amin'inona le ozatra fanaovana démonstration fotsiny miainao azy ampitoerana eo fotsiny io zany reny ozatra reny a apetraka eo fotsiny de vadika atavy io rehefa avy eo tam'izay taloha mpijery katsa de misy mpanao katsa anankiray zay isaky manao isaky ny alohan'ny ady izy de abokiny ohatr'izao ty ataony bizou le botsiny aty aorina tam'izany zany tany amin'ny taona 1998 de taty aorina mba nisy zavatra kely hitako zay nandalo hoe ohatrany ahoana le mpanao bizou misandriny am'izao fitetaka daholo tsisy atao bizou tsony le alefa asondray hoe le izy nabotsiny ohatra zao tsisy atao bizou tsony satria nijanona le fikotrana tsy nampiasaina le izy isika mihinana de mila miasa am'izay rehefa avy eo masony hafa za te hizara aminao tamin'ny zoma zay nandeha namangy olona zay de nandeha nitory filazantsara tany an-tranon'olona de nresako tamin'ny rahalahy niaraka tamiko hoe zaho a tena raha ny tena fahamarinana za tsy tokony ho aty zany satria tsy ao amin'ny kapokako mihitsy le zavatra saina ataoko
le olona saina hitoriko filazany tsara olona tsy mahalala an' Jesosy akory, zavatra tsy haiko mihitsy zany, zavatra roa zany tsy haiko mitory azy. Ny anankiray olona tsy mahalala an' Jesosy, de ny anankiray olona ate. Raha vao misy ate ka hoe iresaka amiko hoe démontré fa misy Jesosy, tsy natao an'izany, olo-kafa tedaviny tsy miresaka anao ny am'izany. Fa ny any ny etsona de hitaiza zanak'Andriamanitra, zany hoe le efa eo zany no tezainy. De tena matsiaro ny tenako mihitsy a melohan'le fotoana, tsy haiko telo andro melohan'le fotoana hoe tena ozy izy le anabavy zany nangataka hoe dadanay avy any atsimo be any, tsy mahalala ze Jesosy izy ary mpanompo sampy tsy mahafantatra ninina ndana mba vangio. Tena ny anatiko any tsy capable an'izany, tsy haiko zany. Tena zéro, tsy fantatro mihitsy hoe ina izy zany ho torinao zavatra na hiteny ary ianao mijaona voalohany izy zany. Mijaona fantatro zao a ilenga jaona tsy namerina volako zay mijaona fantatro. Zay teneninao eo zany tsisy fantany aby fa de anaiko fotsiny izy ao amin'ny asan'ny apôstôly, pôstôly, tsy fantatro zany. Ahoana ny toriko am'izany? Fa eo am'izay Andriamanitra manao intervention ny anatin'ny foko any, mahery zay ao anatiny. Ary tsy ianao no hiteny fa fanany rainao zay any an-danitra no hiteny a, fa ianao angina fotsiny any, ianao nokatra ny vavanao fotsiny any de izy manao zavatra rehetra. Rehefa nateraka indray tsika ao amintsika ny hery afahana manao an'izany. Ao aminao ny hery afahana mivavaka ho an'ny hafa. Ao aminao ny hery afahana manangana ny hafa, afahana mitarika ny hafa. Mba tsy hainao tsony le olona mangataka foana hoe nareo tsy mba micomprendre mihitsy. Avelo ny olona tsy comprendre anao any, ianao am'izay mba mianatra micomprendre ny hafa indray. Za zao micomprendre anareo inge. So verinareo fa mandeha ho azy zany, za tsy manameloka anareo. Za rehefa tantarainareo problema de miaino anareo manongila tsofina fa tsy miambadika. Ave de mampitaray. Firifiry ny olona mitantara olana ohatra an'izany a, any anatin'ny saiko andra indray tena mieritreritra mihitsy fa manina raha lozana fotsiny le olona de sa vita fa zany ve de anitary. Ny sasany efa mahita raha be za zao ampijaliany za zao. Maninona raha misitaka ka tsy ana. De toy izany ihany ny fitantarainy rehefa aveo. Ka ianao fa tenena any anatin'ny sainao any zany. Ianao fa tenena mba manaova pause aloha, io tsy voatery ohatran' izany de tsy maintsy mampahery azy ianao anatin'le izy. Ahoana ny ahavitana an'izany satria misy mahery atao anatika. Ary za manapa-kevitra ho lehibe am'izay. Fa tsy ho zaza tsony ka za foana no enona. Misy fotoana mba ilaina mba enona. Misy fotoana koa areraka. Fa izay efa isaina amin'ny ratsan-tanana sisa. Fa za efa manongila tsofina iain'ny hafa. Za tena lazaiko anao anisan'ny mampaharitra indrindra ao anatina tontolo fanompony. De za natsoa nanompo ny hafa. Zay ny mampaharitra. Fa raha za sy ny sitrapoko foana no etiko eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika olombelona na avokisana farak'izay faratapony ary. Mahita fanondrana natao foany tsika. Mahita foany, mahita antony tsy vavahana, mahita antony tsy andehanana ampiangonana tsony. Za fa saika ianga mihitsy afa tsy nety velona le tomobile. Nefa taloha tsy nila tomobile tonga tany ampiangonana soma tsara. Fa zao tsy nety velona ny tomobile dia tsy nandeha mivavaka. Satria maninona olona kenakena iny, satria maninona olona zaza foana. Olona rahana foana ny sitrapony. Mba tsy ho izany tsony isika. Fa olona mitombo, olona mitantana ny hafa, olona mampahery ny hafa, olona manampy ny hafa, olona mivavaka ho an'ny hafa. Mihoatra noho ny amin'ny tenany. Zay ny nambaran'i Jesosy. Efa etape final io lazainy Jaune io a. Fa tsy tonga de io no mendemendesantsika hoe za koa tompo manolotra ny haiko hamonjy ny rahalahy. Ozy ny tompo hoe tsy ho am'izany aloha zao ka. Mbola tsy zay aloha fa mandeha etape io. Vavaka ho an'ny rahalahy tsy vitanao ko nolotra ny ainao hamonjy ny rahalahy. Vavaka ka atao, resaka ka atao, tsy vitsy zany. Ny rahalahy mila fanampiana ary mbola mahihatra be mihitsy ny ty fa za koa mbola andofatrano raha pitso a. Lofatrano ny amin'io nefa azo ahemitra, azo mbola tsy atao, mbola be da be any trano any azo anaovana azy. De ahoana moa ny anaovanao an'izany za nanolotra ny haiko hamonjy ny rahalahy zany. Tsy possible ane zany. De ho an'ny mpakato verset io ary akatoavy jerena raha vitatsika. Akatoavy io. Akatoan'io a Jesosy. Fa ho hitanao fa eo amin'ny segondra farany irenao olombelona ho tompo sady tsoka. Tsy vitako ny dikan'izay. Satria fakatoavana. Fa rehefa mitombo normal tsara ianao. Mandroso normal tsara de melehibe normal tsara. Amen.
azao kely lay namanao dia amarantsika mila mialehibetsika hoe mila mitombotsika manomboka androany taontsika hitsangana hivavaka iresaka mitombo ary raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 9 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tanina reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.